Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ry havana ary manonao aminao ny fahasoavany. Ambara ny perikopantsika androany ao amin'ny Ezekela 4:30 hoe masina ny anaran'ilay Andriamanitsika, masina. Nao tsika mbola hiderana io Andriamanitsika io no ny anarany masina indrindra. Mideranao zahay ray malalo, mideranao zahay, fa masina ny anaranao. Dia ndreto zahay miara-mankalaza anao amin'ireo anjely, fa masina, masina, masina ny anaranao ray malalo. Dia mifona aminao zahay, mifona aminao. Ny amin'izay nandotonay ny anaranao masina teo amin'ny mpiara-monina aminay. Mifona ny amin'izay nanalanay baraka ny anaranao masina teo amin'ny jentilisa. Fa faly izay ankehitriny afaka mifanatrika aminao. Ary tena maniry zahay hitombo amin'ny fahamasinana. Dia misaotra ny amin'ny nanomezanao anay ny fanahinao masina. Avelanay ianao fanahy masina, anamasina anay. Dory izay rehetra fakofako-pahotana mbola hitanao ao am-ponay. Andrianana ary masina indrindra, ny anjelinao izay mitoetra
masina ianao Andriamanitra, masina ny anaranao, tena mideranao zahay, mideranao zahay. Mbola ambara perikopantsika ihany amin'ny toko 2:10 hoe efa nomenantsika ny fanahy masina dia ilay fanahy fahamarinana mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Ndaontsika mbola hisaotra an'Andriamanitra izay nanome antsika ny fanahiny, hisaotra an'i Jesosy Kristy naniraka ho amintsika ny fanahy masina. Tsy mitsahatra izay, misaotra anao ray malalo, ny amin'ny nanomezanao anay ny fanahinao masina, dia ilay fanahy ny fahamarinana. Aoka anao fanahy masina, hitarika anay, ahafantaranay ny marina rehetra momba an'i Jesosy. Aoka anao fanahy masina, hitarika anay amin'ny marina rehetra ny amin'ny hazo fijaliana izay nanavotana anay. Aoka anao fanahy masina, hitarika anay, ahatakara anay mandrakariva izay ambaranao aminay amin'ny teninao. Dia tena tsy mitsahatra izay Jesosy, misaotra anao ny amin'ny nanirahanao anay ny fanahinao masina rehefa tonga tany an-danitra ianao. Dia amindreo fo izahay fanahy masina, amindreo fo izahay. Tario izahay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana, tario izahay ho amin'ny lalana makany an-danitra, tario izahay fanahy masina. Mideranao izahay ray malalo, masina indrindra ny anaranao. Tsy misy izay Andriamanitra manana anarana masina toa anao. Misaotra anao ny amin'ny fanahinao masina
izay noraisinay dia aoka ny fanainao masina hitarika anay mandrakariva, hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Amen. Amin'ny fifaliana riavana no hiaravana antsika rehetra na tratra izao alahady pentekostra izao, izay atsiarovantsika ny nanomezan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina, ary hiaraka koa isika hitondram-bavaka ny FFPM ny amin'ity andro ity. Iombina ihany koa isika amin'ny fibanjinana trano loha hevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Mitsangana riavako andeha ho vetesika ny hira ny fanevan'ny jobily miverena amin'ny fitiavana voalohany. Ho aminareo anie ry avaka ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ro avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Amen.
ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha ho iraintsika ny salamo 500 hitantsika ao amin'ny hira fanampiny 470. Ivavaka sika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, indreto izay mihira mankalaza ny voninahitra, mideranao no ny asanao rehetra eo amin'ny fiainanay. Indreto izay mitady anao fatratra, maniry anao ary mikatsaka ny tavanao amin'izao andro atsiarovanay ny Pentekostra izao. Misaotra ray malalo fa sarobidy eo masinao izay, ary ny tsara indrindra sy ny famezana tsara lavitra nomenao anay, dia ny fanahy masina izany. Misaotra Tompo malalo fa ampiombonao ampifaliana izahay ny amin'ity andro anio ity,
ary afaka mifandray aminao no ny asan'ny fanahy masina. Tompo malalo, matoky anao izahay, fa manatrika feno anay ianao, ary eo anivon'ny fotoana rehetra izay tanterahanay anio. Tompo malalo, mendrika anao ny omemboninahitra mandrakizay. Isaoranay, isaoranay ianao, fa noho ny asanao no nahalavorary ny zavatra rehetra. Tompo, ianao ilay Andriamanitray, ianao ilay Andriamanitra masina, ianao ilay mpanjaka anay, ary ny fiainana tsara lavitra no manao sy omenao anay, ary mbola mpanantenanao mandrakariva izahay ny asan'ny fanahy masina anazava hitaridalana ny fiainanay. Dia Tompo, ianao no irinay ary ameno anay ankehitriny hitoetra tiam-ponay mba ahazahoanay fiainana feno fifaliana ao aminao Andriamanitra rainay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tomponay no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Aritra itsangansika ry havana, ataontsika ny hira raika sy 217 fangatahana ny fanahy masina. Aokisika iombona mivavaka. Ry Tompo mpahary anay, misaotra anao izay ankehitriny fa ianao nahatanteraka izao fotoana izao. Ary misaotra fa haravory izahay dia manaiky ianao hiteny aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Velona ianao Tompo ilay inonay. Ary fahavelomana maritra mandrakizay no tianao hiainanay, ary sakafo mahavelona ny tianao ho sakafo fiainanay. Omenao anay ary ankehitriny ary angatahanay ny ahafantatra ny sitraponao marimarina ny amin'ity andro Pentekostra ity. Ilay fanahinao masina mpananatra, ilay mpampianatra tsy mety diso no angatahanay ankehitriny anambara ny fahamarinana aminay tsirairay avy. Andresy lahatra anay ary ampibebaka anay eo am-pototry ny azo fijalianao Jesosy Kristy. Izany rehetra izany no irinay ankehitriny ary ataonay amin'ny anaranao irery ihany izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika ry havana. Ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ezekela. Ezekela toko 430, ny 220 ka hatramin'ny 130. Ezekela toko 430, 220 ka hatramin'ny 130. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko 412, ny 220 ka hatramin'ny 110. Jaona toko 412, ny 220 ka hatramin'ny 110. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Korinthiana voalohany toko 2, ny 1 ka hatramin'ny 10. Korinthiana voalohany toko 2, ny 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no hanaovako izany ry taranak'Israely,
fa noho ny anaraky masina izay nilotonareo tany amin'ny jentilisa izay nale ianareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nilotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehova, ho Jehova Tompo, rehefa miseho masina eo masiny aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahyko no ataoko ao anatinareo, ka tonga anareo handeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary honany amin'ny tany izay nomeko ndrazanareo ianareo, ka ho olika anareo, ary izaho Andriamanitrareo. Ary hovonjeko afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary sy anaterako misary intsony ianareo. Ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy vokatra ny sa, mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny misaritsony ianareo. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy sakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana, dia izy no hitaridalanareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka nambary izany aminareo. Izay rehetra ananandray dia ahy avokoa, koa izany no lazaiko, fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary izany aminareo. Ary izao kory rahalahy, raha tonga tany aminareo aho dia tsy tonga tamin'ny teny sy ny fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Fa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao, raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy ny honerenanareo tamin'ny finoana amin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia iorantsika ny hira 1:100 ny andiny voalohany. 1:100 andiny voalohany hitsangansika ry havana. Petraka ny fiangonana. Vavakisika ry havana. Ry Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masinao,
feny fifaliana ny fonay raha mideranao sy mankalazanao zahay amin'izao andro pentekosta izao. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny teninao manao hoe mahatsara anareo ny fialako. Fa rehefa izany dia ho tonga aty aminareo irako ny fanahy masina. Misaotra fa Andriamanitra mitana ny teninao ianao, ka ianao sy ny ray no naniraka ny fanahy masina ahasoanay. Ny angatanay aminao amin'izao andro pentekosta zao amindrao fo zahay hitombo amin'ny fahalalana ny fanahy masina. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba anareo amin'ny anaran'ny tombontsika ry havana, manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Raha fitinina ny afatra androany pentekosta 2021 dia azo fitinina tahaka izao hoe fantatrao ve nahoana ny fanahy masina no tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Fantatrao ve maninona ny fanahy masina tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Zay ny afatra androandry havanao. Ny Tompo hitany teny zay orenesintsika ka ampitombo ny fahalalantsika ny fanahy masina, ka izy andresy lahatra antsika tena hoe misaotra azitsika fa tena hoe nahatsara antsika ny nandaozan'i Jesosy antsika ry havanao. Raha valiana le fanontaniana hoe fantatrao ve hoe nahoana ny fanahy masina tsy miasa zafady, nahoana ny fanahy masina tsy miasa ao amin'ny fiainanao? Tsy miasa ao amin'ny fiainanao izy satria tsy fantatrao izy, ary tsy hainao rery tsy mahafantatra azy. Ina ny dikan'izany? Dikan'izany dia hoe Andriamanitra telo zay ray. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Ary io fanahy masina io voalohany indrindra dia Andriamanitra. Faharoa araka fitenin'ny teolojiana hoe personne fahatelo ao amin'ny Trinité. Andriamanitra personne fahatelo. Ary
io persona fahatelo io dia hoe persona ny rany Jesosy Kristy. Zay le fahamarinana tiana zaraina aminao eto am-piandohana. Fataro fa persona ny ran'Andriamanitra ray sy zanaka, ny fanamasina persona. Raha tsy tandremanao zany fampianarana zany dia mety ho diso hevitra ianao, ary satria diso hevitra dia anjavozavo aminao zany atao hoe fanamasina izany. Dia ho diso hevitra ianao satria tsy ho azonao ilay tenin' Jesosy hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina. Le hery io zany dia heverinao hoe karazana energia tsy riavanao, tsy energia, tsy angovo ohatran'ny hoe elektricité akory fanamasina, fa persona ny fanamasina, persona Andriamanitra raintsika, persona Jesosy Kristy tompontsika, persona ny fanamasina. Zany no ambaranao amin'izao ny Pentecoste zao. C'est une personne. C'est une personne. Ary tena hoe persona tovolenta amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ary nandao antsika Jesosy riavana ka naneraka amin'ny fanamasina. Satria maninona? Hitombontsika amin'ny fahalalana an' Jesosy. Zany ny antony, zay ny hevitry ny Pentecoste. Hitombontsika amin'ny fahalalana an' Jesosy. Hitombontsika amin'ny fiombonam-po, fiombonam-panahy amin' Jesosy. Zany natao hoe Pentecoste. Zany nanirahany any persona fahatelo ao amin'ny Trinité io ry havanao. Zany nahatongava ny fanamasina. Fataro hoe persona io. Zany aloha ny voalohany dia voalohany indrindra no dikany Pentecoste. Pentecoste niseho tamin'ny lelafo mipetraka amin'ny olona tsirairay, fanamasina. Ok, tamin'ny andro amin'ny Pentecoste ny teny tamin'ny fiteny zay tsy hainy ny olombelona. Eny e, zany Pentecoste zany, zany Pentecoste zany. Fa ny Pentecoste taloha dia fahatserovana ny tanan' Jesosy ny teniny hoe andeha ary dia ho alefako aminareo. Fanamasina zany aloha Pentecoste. Pentecoste tsy hoe fen'ny fanamasina dia miteny amin'ny teny tsy fantatra. Possible zany. Zary havanao mahafantatra mpanompon'Andriamanitra tsy manam-paharoa, tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra tamin'ny andro ny fanompony. Donc tsy critère-ny hoe fananana na fahafenon'ny fanamasina fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Ary mbola tena hoe ararotiko fampianaran-diso ny filazana hoe rehefa fen'ny fanamasina ianao, araka ny hitantsika amin'ny secte riavana, ny ainga tany Canada io, tany Toronto tany, fa tena hoe mielipatra no Afrika mametra tanana le mpitondra fivavahana dia ny famitsirapaka amin'ny tany makany erina le olona hoe iasan'ny fanamasina. Asan'ny demony zany, ary asan'ny occultisme reny. Manomboka mijery, efa mijery reny ianao ao amin'ny YouTube, na hoe ametrahan'le mpitondra fivavahana tanana, le mpivavaka dia mitsirara amin'ny tany eo, dia miolakolaka ohatran'ny kankana, ohatran'ny bibilava. Asan'ny demony zany. Fa fanamasina
dia persona. Ny rahan'Andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ananantsika fifandraisana aminy. Izay inotsika azy. Mampatsiahanao ary havana fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny andro izay nitsanganany tamin'ny maty iny, rehefa niona tamin'ny mpianany, mbola nisalasala, nanana doute ny mpianany. Na dia efa nitsangana tamin'ny maty azy izy, nanana doute mpianany. Fa rehefa tonga ny fanamasina, tonga io persona io, zay izy vao tena hoe feno fasahina. Tory an' Jesosy maty ary nitsangana tamin'ny maty. Tsy maninona raha ajanonao eto ny fiainonan'ity toriteny ity. Raha tsaronao hoe Jesosy dia persona, iraka Jesosy Kristy, iraka Jesosy Kristy ampifandray anao marina amin'ny ray sy ny zanaka. Ndao ara jerentsika hoe inona ny ataon'ny fanamasina amin'ny alalan'ny teksta voalohany amin'ny perikiopantsika amin'ny Ezekela 4:7 ny 9:20. Malaza loatra ity rehefa tsy njerintsika Isotry Fitiavana ity. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary isoroko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fonofo ianareo. Famarinana voalohany, irahan'i Jesosy ny fanamasina. Tonga ny fanamasina dia ovainy, ovaovao fanahinao, ovainy fanamasina io irak'Andriamanitra sy Jesosy io, ovainy vaovao fanahinao. Tsy ny herinao, tsy ny fahaizanao tenin'Andriamanitra, tsy ny ezaka ataonao manova ny fanahinao vaovao, fa ny fanamasina izay irahan'i Jesosy ry havana. Ary zany tsy esan'ny fanamasina aminao. Tsy fantatro izy hoe persona, efa lazaina tao tamin'ny introduction. Faharoa tsy miasa aminao ny fanamasina satria tsy fantatro hoe irahan'i Jesosy aninona azy io. Irahany hanome anao fanahy vaovao. Hoy izy ny 9:20 hoe ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fonofo ianareo. Fa maninona ry havana no hoe omeko fo vaovao ianareo? Satria le fontsika olombelona, le fo voajanahary, io fo io dia fo vato io hoe raha mbola tsy novain'ny fanamasina. Ninina fahaizanao, ninina tsaranao, ninina eritreritao sy fikasanao manana fo vato ianao, raha mbola tsy nandray ny fanamasina hanaisitra n'io fo vato io. Fo vato. Mety hoe manokana volanao ianao, fotoananao ianao, ny herinao hanompoana aty am-piangonana, fa raha tsy nandray ny fanamasina ianao, fo vato. Izay nge mahatonga ny olona malaky miabandonne. Fo vato ka, fo vato. Satria le fo vato tsy toy le fo nofo lazain'i Ezekela hoe sensible
amin'ny fananarany fanamasina solofa tsy mety zao taonao zao. Le fono fo vato tsy sensible am'le hoe fitahiana retsaka ny tompo amin'ny fiainanao. De malaky vizany ianao satria tsy mifandraiky, tsy mifandray am'le Andriamanitra sy le Jesosy velona ianao. Ary zany nanarahany Jesosy ny fanamasina personne io anao an'izany ao amin'ny fiainanao. Ny fanahinao no vai no fanahy vaovao, manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Ary efa manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra ianao, hovai iny fo voajanahary iny. Mba tenao hoe fo mitebo fitiavana ho an'Andriamanitra ry havanao. Izay ny fahamarinana voalohany. Raiso io fanamasina io iraky ny tompo, personne iraky ny tompo, anovany fanahinao ho fanahy vaovao. Anaisitra io fo vatonao io. Fahamarinana faharoa de zao ry havanao. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:9. Hoy ny 9:17. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana. Tanareo zany filazan Jesosy zany. Rehefa tonga izy, irahany Jesosy, de rehefa tonga ao amin'ny fiainanao. 17. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, de izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Zany io iraky ny tompo io, zany io personne. Sarotra miteny olona irahan'ny tompo, fa personne irahan'ny tompo. Hoe hitari-dalana asy ianao ho amin'ny marina rehetra. Inona ny dikan'izany hoe hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra? Manao sefaly ianao, manao setely ianao, manao ebe sy ny tiarazana ianao. Fa raha tsy eo ny fanahy masina, tsy hatakatra ny marina rehetra ianao hoe, tsy hatakatra ny marina rehetra ianao. Marina sombitsombiny, marina ampahany ny fantatrao, satria ianao mandeha amin'ny heritsainao sy ny intelligencenao. Marina sombitsombiny ny fantatrao, satria hoe masonao, ny intelligencenao voajanahary, masonao, masom-panahinao dia pahina, ka tsy mahatakatra ny marina rehetra. Fa zany no anyrahany Jesosy io personne io, mba hitarika anao ho amin'ny marina rehetra. Tanao, irahany izy, fa azonao atao ny mandahy. Fa inoko raha ianao zay mieno, tsy hainao akory le andahy. Fa ianao le tsy mahafantatra fotsiny, ianao le mignorer fotsiny hoe ve fanamasina iraky Jesosy ny fampiresahany tamin'ny rainy de niarana niraka izy. Zany le izy ry havana, zany le izy. Irahany Jesosy izy hoe hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra. 3 taona garangidina nanana formation avolenta reto mpianatra reto. Nanana formation avolenta izy ry havanao. Fa zao rehefa miteny Jesosy hoe za andao anareo ato amin'ny Jaona 5:20,
mbola manana zavatra maro olazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Jaonena amby folo. Tsy zakany raha tsy amin'ny andron'ny Pentekosta androany zany, tsy zakany raha tsy amin'ny andron'ny Pentekosta androany. Satria ao an-tsain'i Jesosy ry havana, ao an-tsain'i Jesosy. Dia hoe hahazo hery reto mpianatra reto amin'ny latsan'ny fanamasina aminy, fa indrindra koa ahazo fahalalana izy amin'ny latsan'ny fanamasina aminy, ahazo fahalalana izy amin'ny latsan'ny fanamasina aminy, ka afantatra ny marina momba an' Jesosy, ahafantatra ny marina rehetra momba an' Jesosy. Tsy midika mihitsy zany hoe tsy ampy ny fampianaran' Jesosy, misy banka ny fampianaran' Jesosy, tsy ariavana, tsy ariavana, fa ilaina ny fanamasina ampiarihary amiko, ilaina ny fanamasina ampiarihary amiko momba an' Jesosy. Ary rehefa ampiarihary ny fanamasina amiko momba an' Jesosy, dia miarihary amiko fa mirapirata an' Jesosy, mamirapiratra aminao ve Jesosy, mamirapiratra aminao ve Jesosy, mamirapiratra aminao ve Jesosy, mamirapiratra aminao ve Jesosy. Ary io fanamasina ry havana, zay hoe ny rahan'i Jesosy, personne ny rahan'i Jesosy hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra. Marina rehefa fantatra, ny tena marina rehefa fantatra, dia tsy maintsy tiana, tsy maintsy tiana rehefa fantatra ny marina ambaran'ny fanamasina. Ary ny marina rehefa tena fantatra, iraiketan'ny fonao, satria na ny foko na ny fonao dia mangetaheta fahamarinana. Zany ny azan'ny fanamasina, ny rahan'i Jesosy ry havanao, personne hitarika antsika ao amin'ny marina rehetra. Ary rehefa fantatsika tahaka izany ny marina, mamirapiratra ao amintsika ny marina momba an' Jesosy, iraketantsika zany, iraketan'ny fontsika zany fahamarinana zany, tsy problema amintsika intsony, ary tsy hanafintohina antsika intsony zany hoe ankatoavy ary, ankatoavy ary, zany fahamarinana zany. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia zao. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 4, Korintiana voalohany toko 4, ny andininy 4 sy ny 4 ny anaran'i Jesosy. Fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo ao, afatsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Andininy 5, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Teniko sy ny toroteniko dia hoe mifototra sur une démonstration d'esprit et de puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Io personne iran Jesosy io ry havana, io personne iran Jesosy io, dia ny rahan'i Jesosy ampifantoka atsika amin'ny personne Jesosy. Ny rahan'i Jesosy ny fanamasina ampifantoka atsika amin'ny personne Jesosy ry havana, ampifantoka atsika aminy, araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe voaombo tamady,
sambatra ianao izay miambozona azy fijaliana atena ara-tsoratra masina fa tahin'ny fanamasina ny iny lakroa iambozonanao iny atserovanao ny Kristy mandrakariva. Sambatra ianao izay manana porte-clés na manana t-shirt amakinany hoe mahery ny rany Jesosy, mahery ny rany Jesosy. Fa asan'ny fanamasina ao aminao zany, asan'io persona ny rany Jesosy io zany fanamasina, ny fanamasina zany. Ampatsiarinao araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy tahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Zany ny asan'ny fanamasina, mampibanjina antsika any Kristy ry havanao. Ary mamy loatra le fifampiarabantsika aty isotry fitiavana rehefa miraba ny anankiray dia manao hoe mitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly le arabaina hoe eny mitsangana tokoa izy. Inona ndikan'izany? Voaisotra ny fahotanao ry havanao, voaisotra ny fahotanao, ary ny fanamasina no mampiteny anao an'izany. Fampiaraba tahaka izany tsika dia mifampatsiahy fa zao tontolo zao dia manana mpamonjy, manana mpanavotra, fanamasina le iraky Jesosy, le persona ny rany Jesosy mampiteny antsika an'izany ry havanao. Isaky miteny sika hoe tsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly hoe eny nitsangana tokoa izy. Dia mifampatsiahy antsika hoe ny voary manontolo ny univers dia manana mpanjaka, zany nanirana fanamasina. Zay nanirana Jesosy ny fanamasina, ampifokaliseantsika ny amin'ny toetra sy ny asan'i Jesosy. Zaho izy Paoly apôstôly eo amin'ny andininy voalohany eo, tsy tonga taminareo tamin'ny teny sy fahendrena marevaka. Za tsy nanao taminareo teny mampitolagaga, zay ny lazainy diema azy. Tsy nanao taminareo araka ny teny diema eo amin'ny andininy faefatra hoe tsy tamin'ny teny fahendrena mataona, tsy nanao lahateny mampiaiky volana. No. Tsy nanao fahagagana teo aminareo. Tsy ny teny mampiaiky volana, tsy ny fahagagana, no hanorenana finoana tena mitombona ry havanao. Fa ny tenin'ny Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary efa nampiakarin'Andriamanitra tany an-danitra dia nitana ny teniny ka naniraka ny fanamasina hoe ahasoa antsika. Faranana zao teny zao: lohateny zao toriteny zao, votoatiny zao toriteny zao, teny hoe fantatrao ve nahoana no tsy miasa ao amin'ny fiainanao fanamasina. Dia efa nazavaina teo hoe tsy miasa ao amin'ny fiainanao ny fanamasina, tsy miasa ao amin'ny fiainanao ny fanamasina, satria tsy fantatrao hoe personne ny rany Jesosy ny fanamasina. Zay no famarinana voalohany. Ok, toy izay no ok, dia ahoana ary zany? Ok,
faharoa zavatra hoe andrasan'ny tompo aminao dia ny hoe anokana fotoana isizoliavanao, anokanana fotoana hitokanana amin'Andriamanitra rainao. Zay le izy. Zay ny faharoa. Anokana fotoana ianao hianarana ny tenin'Andriamanitra. Anokana fotoana hianarana ny tenin'Andriamanitra. Anokana fotoana andiniana fiainan'ireo olona maro izay nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Zay le havanao. Zay ny andrasany amintsika amin'izao andron'ny Pentekosta zao. Mba azahoan'ny tompo, mba azahoan'i Jesosy mampiasa anao koa amin'ny fomba mahagaga. Fataro fa persona ny fanahy masina, ny rahan'i Jesosy manokana, manokana fotoana antiniana tenin'Andriamanitra, manokana fotoana antiniana zavatra nataon'ireo olona nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Aza isaina ny ora laninao amin'izany. Za ry havana rehefa mahita an'ireny, satria lamaody moa amin'izao fotoana izao, reny olona bokina reny, bokina ara-batana zany. Tsy mila manontany amin'ny akora hoe fadiny firy isan-kerinandro ianao manao exercice. Fantatra fa tsy manisa ora izy anaovana exercice, mampiasana ny vatany, hikotranana, dia hitanao le vokany. Hitanao le vokany. Ohatran'izany tsisy hafa ny amin'ny fiainana ara-panahy. Aza manisa ora. Tiako ho azonareo le resaka. Dia rehefa miteny aza manisa ora, dia teny aminareo tany io raha hoe manokana ora bobaka be antiniana tenin'Andriamanitra, hitokanana amin'Andriamanitra. Zay le havatra androany. Ary ny fahatelo farany dia zao, fahatelo farany dia zao, mandinika tenin'Andriamanitra, mitokana miaraka amin'Andriamanitra, ary menara, mitaraina, mitalao, mikikika amin'Andriamanitra hoe atobay amiko ny herin'ny fanahy masina. Mandray anao amin'ny fanahy masina eraky Jesosy, ny herinao atobay, atobay, atobay ato amiko, atobay eo amin'ny fanahiko, atobay eo amin'ny foko. Zay zavatra telo. Atobay ny herinao fanahy masinao. Aza manisa ora arak'izay lazaina teo. Ary tsy vitan'izany, atobay eo amin'ny fanahiko sy eo amin'ny foko ny herinao fanahy masinao. Ary dia ho hita ao amin'ny fiainako, hita ao amin'ny fiainako zany herinao zany. Zany herinao manova hampitombo amin'ny fanahafana an'i Kristy. Ahitako ny hatsarany Kristy, ary tena mba hoe ho modely mpiainako ianao Jesosy, ho modely mpiainako ianao amin'ny lafiny rehetra. Ary zany tena fifaliako. Ninina mba faniriko amin'ny maha-olombelona tsy tanteraka. Zany tena fifaliako. Zany tena fahasambarako. Aroka ny fanahinao masina tanteraka ny asa izay nanirana ho azy,
dia ny ampibanjina anao Jesosy 24 7 ary fantatro fa mbola hiveriny ianao ary hiandrandrahako feon'ny arkanjely ny trompetra n'Andriamanitra manambara fa miseho eny amin'ny rahony lanitra ianao fa dian'izao dia fa maty-paniriana ny foko eo aminao ary tsy androko zany andro izay ahitako ny hatsaranao zany, ny hatsaran'ny tarehinao zany. Mbola miarabanareo ry havana malalo amin'ny tompo amin'izao Pentecoste 2021 zao ary ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Amen. Iombona mivavaka ry havana. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, velim-pisaorana anao mandrakariva izay noho ny amin'ny nanomezanao anay fahavelomana ka afaka miaina sy mandinika ny teninao izay tamin'ity Pentecoste 2024 ity. Misaotra noho ny amin'ny fanainao masina izay mandresy lahatra anay ary mitarika anay ho amin'ny fahamarinana ka mitaona anay hakamamy ny teninao Andriamanitra rainay izany. Misaotra ny amin'ny fanambaranao anay sy ny amin'ny ampatsahivanao anay ary ampandinianao tenanay ny amin'izay tsy niasany fanay masina teo amin'ny fiainanay tamin'ny andro lasanay rehetra. Haikay Tompo, mbola misy zavatra tsy ataonay matotsy tanteraka teo amin'ny fiainanay izany asan'ny fanay masina izany. Ankehitriny izay Jesosy dia faly misaotra anao noho ianao izay nahefa niraka ao teto amin'izao tontolo izao ka naniraka ihany koa ny fanay masina ho aminay hanohy ny asanao eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa fantatray androany fa tombono ho anay ny alanao teto amin'izao tontolo izao ary tsy mitondra fahatỳ-antoka ho an'ny fiainam-panahinay izany. Misaotra ray malala ny amin'ny ahazahoanay mandrakariva mahatsapa fa ilay ianao Andriamanitray dia mampianatra anay ary ny fanainao masina izay omenao dia mampiaiky anay ny fahotanay ary mahatonga anay hatsapa ny tsy finoanay eo anatrehanao Andriamanitra. Tompo malalo, misaotra anao izay ankehitriny amin'ny ahatsiarovanay an Jesosy Kristy ilay iraka ao Andriamanitra nanome ilay fanay masina hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra. Fonanay eo anatrehanao Tompo, ny tsy nanekenay ny fitarihan'ny fanainao masina tamin'ny andro lasanay rehetra. Ifonanay eo anatrehanao ny fizirizirianay ny amin'ny fahotanay ka mbola hitananay ilay fovato eo amin'ny fiainanay manontolo. Tompo malalo,
fonanay eo anatrianao ihany koa ny tsy fankatoavanay anao tamin'ny lafindrehetra. Epahina ny masonay, tsamba ihany izahay, ka indreto mitaraina, mitady ilay famonjena avy aminao. Sokafy ankehitriny ny masom-panahinay, ampianaro izahay, ary aoka ianao hitari-dalana anay eo amin'ny fiainanay manontolo. Mba handinianay tena, hibanjinanay ianao Jesosy Kristy sy ny famonjena nentinao anay tamin'ny nandresenao ny fasana sy ny nitsangananao tamin'ny maty. Misaotranao ihany koa izay ankehitriny, fanahinao ilay Andriamanitra arainay, ilay mpanavotra izao tontolo izao, ilay mpanjakanay, dia manome hery anay. Misaotra Tompo malalo fa izahay dia efa very nefa navotanao, efa latsaka tanaty lalina nefa natsanganao indray. Ary indro izay ankehitriny amin'izao andro Pentekosta izao, miandrandranao, hanantanteraka ny famonjenao anay, hanantanteraka ny asan'ny fanainao masina eo amin'ny fiainanay. Vonjeo izay ny amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, vonjeo izay ny amin'ny fanamarina tenanay, ny amin'ny tsy fiekenay, ny fahotanay eo anatrianao Andriamanitra. Tompo malalo, aza hely ianao, ary aoka ianao hamonjy anay sy hamela ny helokay tsirairay avy. Matoky izay fandranao nalatsaka ho anay teo amin'ny azo fijaliana, dia mahasasa mahadio anay tsirairay avy reto. Ary ny fanainao masina izay nomenao anay mandrakariva ihany koa, dia ampiaiky anay sy ampatsiaro anay izany fahotanay izany. Ary izany ane Tompo ho antony pahavelomanay amin'ny andronay rehetra. Izany ankehitriny Tompo malala, novavaka taonay amin'ny anaranao. Amen. Riavako malala, mitsangana, fa manana teny soa mafaly izay omenanao indray ny Tompo ankehitriny. Fahaolo soratra masina, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka naraka azy. Ary horainareo aho, ary ianareo ho zanan-kilasy ho zanan-kivavy ho Jehovah tsy toa, fa ho amin'ny Kristy Jesosy ny fanainaina no mahafaka antsika amin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony, voavelany elokareo, ary aza manota intsony. Amen. Dia arsika hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika miaraka amin'ny fiangonana manairan-tany araka ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalra ny napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fimbona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana amin'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Sotran'ny Tompo isika riavana ny amin'ny azoantsika mamarana somatsara zao Fanompoam-Pivavahana zao. Amin'ny fiarahana fanampiny laharakira fa 7:70 alohan'ny tsodrano ny 7 aorinan'ny tsodrano.
raisiko adidy ry havana ny mamintina ny toriteny teo satria somary lava tsarovy fa personne irahan Jesosy ny fanamasina anome anao a fanahy vaovao zany fanahy vaovao zany fanahy tena hoe manana fifandraisana velona amin'Andriamanitra ny rahan Jesosy ny fanamasina hitarika anao amin'ny marina rehetra ny marina momba an'Andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ary rehefa fantatro ny marina rehetra faly ianao mifikitra marina faly ianao tandrina ny marina ary ny rahan Jesosy ny fanamasina azaonao mibanjina azy maty a tsangana tamin'ny maty a nampiakarin'Andriamanitra eo tanana ankavanana any an-danitra ary mbola hiverina ary ny fanamasina mamboly eo am-ponao fanembonana sy faniriana tsindrian'ny daona ianao miandra zany fiverenan'i Jesosy zany tanteraka aminao any ny tsodra antonona amin'ny anaran'ny tompontsika mitahy anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen. Petraka amin'ny fiangonana vavaka mangeny sika ry havana. Ho an'Andriamanitra ray sy zanaka izay naniraka ny fanahy masina ahatsara antsika ho azy irerany any voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.